Miarabantsika rehetra, manonona ny fahasoavan'ny Tompo Jesosy amintsika rehetra. Rahalahy sy ranabavy amin'ny Tompo, ho anao ihany koa izay izao vao manaraka ny pejy dia tononoko aminao ny fahasoavana Jesosy Kristy. Ny zavatra horesantsika ataon'io dia momba indrindra ny zavatra izay mifrape ny firenentsika, mifrape mikapoka ny ankohonana vitsivitsy na maromaro mikasika an'ilay trangan-javatra tena mampalahelo izay niseho tany Ambohimalaza, Ambohimangakely, Sapanana makany Amerika Atsimo momba ilay anniversaire izay nisian'ny intoxication alimentaire, fahapoizinana ara-tsakafo. Donc entre parenthèses ilay intoxication alimentaire satria hatreto dia mbola tsy fantatra mazava tsara ny vokatry ny fanadihadiana izay isym-panontaniana hoe ny fanadihadiana izay isy sy iseho ve crédible ihany koa, satria fantatsika tsara ny état de justice eo amin'ny firenentsika, mahay an'izany daholo tsika rehetra par rapport amin'ny taratry ny hoe mahantra ny firenena. Amin'izay lafiny justice izay amin'ny lafiny rehetra mihitsy, ara-toekarena, ny système malemy sy ny to et tout zany ny fiandrianam-pirenena. Entre parenthèses hoy hoe intoxication alimentaire, ny dikan'izay zany dia hoe mbola ao anaty suspicion izay lohahevitra izay hoe tena intoxication alimentaire marina ve sa empoisonnement, fanapoizinana ilay izy. Entre parenthèses daholo zany zavatra resantsika izany fa tsy hoe izay akory no zavatra nisy dia mikasika an'iny indrindra no hitondrako resaka izao zany, hitondrako fanambarana sy famakafakana aingana dia aingana sy vitsy dia vitsy. Niny tsy ny teny ihany ny tenako niny tsy nanambara hoe avy hatrany hoe raha vonseho zany ny zavatra iny dia hoe avy hatrany dia nanao publication mba tsy ho réaction à chaud le izy, tahaka ny olona rehetra izay ny akamarony dia hoe zara raha misy an'ireny mialatsiny hiteny anty hoe manararaoa paty dia manenjika j'aime, manenjika followers ao anatin'ireny trangan-javatra rehetrarehetra ireny sy ny sisa be da be. Bref, ny zavatra horesahako androany dia hozaraiko anankiroa. Ny tapany voalohany dia amoasaboasako hevitra hoe famisafisanan'ny ratsy dia avy soa. Amin'izay hoe famisafisanan'ny ratsy dia ezaka hitanisa hoe inavy ny zavatra mety hoe faratampony amin'ny faharatsiana, sombitsombony amin'izay no entiko manambara ao anatin'ny parenthèse hoe suspicion, fiahiahina par rapport amin'ny trangam-piainana misy eto Madagasikara. Ny lafiny faharoa, tapany faharoa dia ilazako ny ara-panahy mifandraika amin'ny baiboly izay efa tarigetra ny pejy, miaro fampitandremana sy dévoilentsika ny fipetsin'ny satana sy ny tahaka izany. Alohan'ny hidirako amin'ny firesahana sy ny fidirana deux taille zany amin'ny famakafakana sy ny fizarana, tsotra sy fohy dia fohy, tsy ataoko lavabe, dia mamela ianareo hiara-iory amin'ny fianakaviana mitondra ny teny fampionana amin'ny victime, amin'ireo miady amin'ny fahafatesana any amin'ny hôpital sy ny sisa rehetra, mampahery ny tsirairay. Jesosy Kristy ny hamafany ranomasontsika rehetra ary indrindra hiapaiser, hanafoana ny endrim-pisaonana sy endrim-pahafatesana rehetra izay mifrape à la porte amin'izay victime sy isam-batan'olona izay mifandraika amin'izany. Sambo iray ny misy antsika bateau anankiray satria dia samy malagasy daholo isika, mahaiza mionona re tompoko satria teny hoe izay no lahatra fa izay indrindra no hidirantsika atao anatin'ny fizarana androany mikasika an'ity resaka hoe intoxication alimentaire ity ve sa empoisonnement alimentaire ity na empoisonnement tena hoe fanapoizinana, nininana atao mihitsy voulu prémédité, izay mihitsy fe le izy. Zany rehetrarehetra zany ho resantsika vetivety ataon'io.
misaotra anao zay Jesosy ara-mbola afaka hitafasidimika vetivety eto misaotra ny amin'ny famindramponao, misaotra ny amin'ny tolotsainao, misaotra ny amin'ny alarma izay apetraka ao aty ambavanay sy aty amponinay ampahitanao foana amin'ny endriny rehetra. Da io tompony fianakaviany manamanjoa hitondray fampiononana izy ireo avankio ary ny ratra-po sy ny sekelina rehetra izay mety ateraky ny zavatra nisy dia hoentina eo an-tananao. Ianao no manana autorité ny amin'ny zavatra rehetrarehetra, amin'izany no fononay matoky amin'izany izahay dia ianao tompo no antsoinay sy ambaranay ao anatin'izao fafinondrany be loatra izao. Voninahitra ho anao irery ihany ary tsy toa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Misy avisanany ratsy iavian'ny soa. Ilay ilay trangan-javatra dia fantatsika rehetra fa groupena étude union fampitoana namonjy espace trano filanonana dia nisy ny traiteur tao anatin'izany ihany koa ivelan'ny hoe traiteur manao sakafo dia nisy ny sakafo noentiny karazan'olona araky ny efa fifanarahana tao anatin'izany rehetrarehetra izany ifete an'ilay anniversaire. Ny acteur tao anatin'izany rehetrarehetra izany dia tanora daholo, mpianatra manana bagage fa tsy hoe n'importe qui satria presque tanora sady mpianatra manana ny valeur eo amin'ny fiarahamonina satria aza tiany fa dia mpianatra eny amin'ny ambaratonga ambony avokoa ny ankamaroany ao anatin'izay hoe finamanana izay firahalahina, ny fampitoana, ifete anniversaire sy ny sisa be da be izay afaka anambaratsika anazy. Dia rehefa niroso amin'izay tamin'ny fety dia nisy ny sakafo, nisy ny fanentanana avy amin'ny alalan'ny DJ, misy ny zavatra norkestrena be da be tao anatin'izay hoe tontolon'ny fety izay, ao anatin'izay resaka hoe fetara izay, ao anatin'izay hoe mifaly izay. Dia mazava ho azy rehefa fifaliana zany moa dia mivelatra ny sakafo izao tontolo izao, ny hetsika izao tontolo izao, ny fifaliana amin'izao tontolo izao, na dia ataoko raha hoe par sincérité, na dia ataoko raha hoe ao anatin'ny fahatsoram-po, ao anatin'ny organisation simple ilay izy dia mivelatra eo amin'ny sehatra izao tontolo izao. Misy message sady tipo hatongavana amin'izay mivelatra amin'izao tontolo izao satria ilay fety mivelatra dia tsy resaka hoe nisy torotenina tao na hoe fotoam-pivavahana hafahafa zany zavatra resahako zany, miala tsiny amin'ny tenan'izany miala tsiny amin'ny tenan'izany, tsy hoe alimbavaka be na hoe de A à Z miantso ny fanamasina no animena tamin'ny asan'ny fanahy, tononona tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy, tsy hira-pivavahana no natao, animation tahaka an'ireny zavatra animena ny am-piangonana ireny, séance na délivrance, ny fametrapetrahana ny tonon-taona sy ny momba ny fisotran-javatra rehetra tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsy izany ny zavatra nisy fa sûr et certain fa arak'le zavatra nambarateo hoe avy hatrany dia izao tontolo izao. Bref, remarque kely iny ny antony nampidirako an'izay resaka izay dia tsy voandroany no mampita message amintsika hoe isika rehefa ao anaty moment de faiblesse, satria isika olombelona aza dino amin'izay maha olombelona tsika izay lavy tao amin'ny sahany tena dia anatin'ny état de faiblesse foana isika, surtout par rapport amin'ny asan'ny démonie, asan'ny devoly. Averimberiko foana ity fa tsy maninona na makarary ny sofiny maro aza hoe ny expérience ny devoly dia efa nanomboka tany an-danitra, tany izy no nazera fony izy mpitera dia nitoy tao amin'ny sahany teny zany, nandavo atsika zanak'olombelona izy dia rehefa nazery izy nisy moment Jesosy Kristy nahita mihitsy hoe izao dia nahita ny Satana latsaka avy any an-danitra amin'ny fahatezerana ngeza be mihitsy, lehibe mihitsy, avec férocité. Fantatros Jesosy Kristy fa kely sisa ny androny satria ny andrinan'izao tontolo izao dia efa voatsara ary maseho an Jesosy Kristy ny mpianatra izany, miseho amintsika izay manana ny esprit de discernement ihany koa zany. Dikan'izay dia
miaina n'izay fahatezeran'ny demonia ao anatin'izay hoe kely sisan'ny andron'izay isika. De teo an-teny hoe moment de faiblesse fety izao tontolo izao. Aza dino fa isika amin'ny fotoana hoe mametraka ny mombantsika amin'ny Jesosy Kristy, zany hoe par rapport amin'ny assurance atsika sy ny fatokisantsika tena amin'izay hoe fametrahantsika ny mombantsika amin'ny Jesosy Kristy zay ny finoatsika miorina amin'ny filazantsara matoky à 100% amin'izay isika mbola mitady moyen foana ny démonie anafihana atsika, manafika atsika. Maika va fa hoe globalisena be ny zavatra izay karakaraitsika, ny fanentanantsika, ny ohatra hoe anniversaire izay fetentsika na tsy fantatro za ataontsika hoe zavatra izao tontolo izao be, tsorina be fotsiny zany. Tsy mangataka ny protection divine isika, tsy mangataka ny fiarovanaandriamanitra isika, tsy manonona ny rahan'i Jesosy Kristy isika, tsy apetrakitsika mbany herin'ny filazantsara sy ny azo fijalian'i Jesosy. Dikan'izay dia exposé isika. Par analyse zany par rapport amin'ny soratra masina, isika efa malemy, lavy tao misahana tena, raha manaraka an'le fanazavako teo ianao. De izay fahalementsika izay no karakaratsika zavatra. De mikarakara zavatra isika dia ity amin'ity zao tontolo izao ity nefa no ahitantsika fahoriana no ahitanareo fahoriana. Tsy épargné amin'izany na isika zanak'Andriamanitra ary. Baiboly dia niteny fa hoe indro maniraka anareo ho tahaka ny zanak'ondry eo ampovoan'ny ambody. Zanak'ondry ny resaka eto. Maika fa hoe zanaka izao tontolo izao. Exposé hoy aho. Sady efa malemy isika no exposé ety amin'ity zao tontolo izao ity no ahitanareo fahoriana. Dia dikan'izay dia mianjaanja amin'ny endrim-pahafatesana be da be isan-karazany isika. Zay aloha tsara voaray anao izay fanazavana izay, tsara miseziran'izay message ampitaiko izay ianao. Tapany voalohany ary misy afisanany ratsy Viany Soa. Oui, misy avisa isika fa en même temps isika milaza vérité ihany koa. Intoxication alimentaire. Normal be raha ohatra hoe misy ny karazana intoxication alimentaire. Tena ampiandohana dia niteny fa malemy be ny système misy eto amin'ny firenena, manjaka ny corruption de tout genre isan'ambaratongany. Tsy takona fenina amintsika izany, victime an'izany daholo isika rehetra. Misakafo landady ny suiviny amin'izany, misy ve ny fandraisana andraikitra, tsy manondro an'izaniza. Misy avisanany ratsy Viany Soa. Ny jiro jiramany ao ambadika izany satria izy ireo no monopoliser ny fiantohana ny amin'izay fiarina ny enerjika amin'izay lafiny hoe jirosoamy izay. Tapaka mandeha. Fatatsika nefa fa ao anatin'ny fikarakarana fety tahaka itony dia tsy possible raha ohatra hoe mipasser amina dizaine de personnes, vingtaine, cinquantaine, centaine de personnes ny olona ho fahanana. Impossible hoe préparenao dans 15 minutes izany sakafo zany dia ino no amahananao olona. Fa tsy maintsy en amont ny fikarakarana an'izany. Nday andro mialoha, nandroa andro mialoha, dia tehirizina ny anaty vata fampangatsiahana fitehirizana. Tsy tadidiko izay hoe -4 degré Celsius dia amin'izay voatahiry tsara ny otrikaina rehetra sy ny tsy fahasimbana anticiper zany. Ilay empoisonnement fivadihan'ny akora ao anatin'ny tsiro rehetrarehetra. Fa ny zavatra misy anefa dia ratsika malala ny jirama, manao sport, maty mirehatra. Za tsy teny hoe rehefa tiandry zareo arehatra dia rehitrany, rehefa tiandry zareo vonoina dia vonoiny. Ary zany tsy misy épargné amin'izany fa hatrany amin'ny hôpitaly ary hatrany amin'ny salle de réanimation tsy sisa rehetra dia maty mirehatra. Misy avisanany ratsy Viany Soa. Sady mamisavisa ho antsika no milaza mihitsy ihany koa ny vérité. Dia ahoana ny tehirizanao amin'izany crème fraîche,
ahoana ny tehirizanao mayonnaise, ahoana ny tehirizanao féculent, ahoana no tehirizanao karazana akora be da be fihinana, ny gâteau, ny donuts, ny tsy fantatro ny brochette, ny pakopako sy ny sisa rehetra, ny jus de fruits tsy fantatro zavatra ohatran'izany. Tsika nefa eto miresaka intoxication alimentaire. Dikan'izay dia misy responsabilité be da be mifampitohitohy à la chaîne zany ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra izany, kanefa aiza ho aiza ny fandraisana andraikitra, aiza ho aiza ny fandraisana andraikitra. Tsy vo izao ity resaka intoxication alimentaire ity. Ary ny mampalahelo dia hoe anisany nitranga tao ambony malaza iny Mirkesina, et même pas un mois fa du jour au lendemain dia nisy ihany koa Tamatave, nisy Majunga. Aiza re tompoko ny fandraisantsika andraikitra à la hauteur ny situation ve tsika sa lolovintsika mihitsy ny fanahin'olona sy ny ain'olona. Amisavisana ny ratsy iavian'ny soa. Ny zavatra misy à gauche à droite rehetrarehetra dia mampametra-pamontaniana hoe raha tsy maty voky ve izany, raha tsy maty noana ve izany. Misy fotoana ny frappé tany atsimon'ny Kere ary sûr et certain fa mbola tsy médiatisé fotsiny en ce moment fa mbola mitohy foana zany Kere zany, ny maty an-dalana, ny tratran'ny AVC, matin'ny anoanana. Dia eto amin'ity cas izay resahantsika ity indray hoe intoxication alimentaire sans empoisonnement ity indray, maty voky indray ny olona eo am-pihinanana. Pendant, après, ary amin'izao tsika miresaka izao dia any amin'ny hôpitaly dia mbola mifandimby manary aina. Miala tsiny amin'ny teny amin'izany, mampalahelo ilay izy ny victime tamin'ny alalan'ity intoxication alimentaire suite-ny fanasana resaka fête na anniversaire fondron'ny mpianatra Tanora Voe-éternité. Mampalahelo be da be ny zavatra azo ambara ao anatin'izay fa misy avisana ny ratsy, filazana ny ratsy. Fa ny filazantsika amin'izany fa misy avisana an'izany hoe iavian'ny somary par rapport amin'ny loam-pitenenana. Mampalahelo fa raha tsy maty noana dia maty voky ny malagasy. Mampalahelo fa ivelan'ny hoe tsindronantsy maty amin'ny resaka tsindronantsy, maty amin'ny famonoana fahobe ohatran'ireny teny Kongo, Bastoléara, entre parenthèses daholo zany rehetrarehetra izany, sy ny halatra voamaso, ny lotapaka, ny resaka taova, ny kidnapping, ny fanafiana, ny fanendahana, ny viol, endrim-pahafatesana daholo zany rehetrarehetra izany. Raha tsy maty noana dia maty voky. Mampalahelo. Izany ny zavatra misy ao Madagasikara. Izany ny zavatra misy ihany amin'ny malagasy. Ny message ampitaiko par rapport amin'ny tsy ho tohizako intsony ilay izy satria tena hoe mampanahelo be, tena hoe mamaky fo be na ny mitantara an'ilay message ary na mamboraka an'izany fahamarinana izany ary dia tena hoe mitritra ny fo ao anatiny, tresaka mihitsy, rovitra mihitsy. Satria malagasy ny tena. Il y a 10 ans passés, il y a 20 ans passés, c'est le cycle de vie, ny fotoana ny ainana, hoe il y a 20 ans passés, ohatran'izao ilay fiainana. Dia amin'izao tsika miresaka izao dia karazana endrim-pahafatesana rehetra izao mianjera amin'ny malagasy daholo. Ka tsy hiteny hoe zavatra tsy nisy tao anatin'ny enimpolo taona. Raha tsy maty noana dia maty voky, ivelan'ny hoe tsantokantsy, ivelan'ny insécurité, ivelan'ny viol, ivelan'ny halatra voamaso, ny zaza variry, ny lela tapaka, ny filahiana, ny fanolanana, ny kidnapping, tsy karazam-pahafatesana rehetrarehetra izao mianjera amin'ny malagasy, mianjera amin'ny firenentsika. Ka par rapport amin'ity intoxication alimentaire ity, mialohan'ny ivadiantsika amin'ny tapany faharoa ara-panahy sady mampiditra ny fahamarinana ara-baiboly ny tenako ato amin'ny fampitana message hoe mila mitandrina foana isika. Andraikitra ny tsiraray, mitandrina ary isika mbola victime, maika fa tsy mitandrina. Verina amin'ilay message niresahako teo hoe fety anniversaire isika dia tsy eo amin'ny fiahina ao amin'i Jesosy Kristy fa apetraka amin'izao tontolo izao tonga dia mianjaanja be avy hatrany. Point voalohany izay.
Raha entina amin'ny baiboly koa nefa dia ny soratra masina zao miteny hoe tsy izay miditra amin'ny vava no mahaloto ny olona. Afaka tenenina koa izay hoe tsy izay miditra amin'ny vava no mahafaty ny olona. Mbola soratra masina ihany koa no miteny fa na hisotro zava mahafaty ary izy tsy hampaninona azy izany. Dia be da be ny argument manao raccourci be mihitsy hoe aiza Jesosy par rapport amin'ireny zavatra rehetrarehetra ireny, aiza ny herin'Andriamanitra sy ny sisa rehetrarehetra, dia miazany tsotra be fotsiny no mesazy ampitaiko eo ambonin'izay fanambarana ireny karazam-panambarana ireny hoe aoka isika tsy anilika be fahatany. Tsika olombelona mantsotra an'izay, efa tao amin'ny sahany iteny izay hoe tsy izao fa ny menarana no namitaka rehefa ny s'excuser ny tady bouc émissaire ry Eva sy Adama tao amin'ny sahany tena mba tsy ho meloka zany tamin'i Jehova, dia hoe tsy izao fa ny menarana, dia tsy izao fa ny vady izay nomenao aho ozy Adama, tsy izao fa manilika andraikitra foana zany isika. Dia hoy indray isika hoe aiza Jesosy Kristy, aiza ny toko sy andiny, maninona tsy mipetraka izany rehetrarehetra izany. Ny valin'izay fanontaniana izay dia hoe manao ahoana ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Hivadika amin'ny resaka ara-panamatsy isika. Manao ahoana ny toe-ponao, ny toe-panomponao, efa nibebaka ve ianao, efa nanolotra ny tenanao an' Jesosy Kristy ve ianao? Fiainanao ve ny hoe mametraka ny mombanao sy ny fietsehanao, ny fientanam-ponao, ny zavatra karakarainao sy sahanao en tant que père de famille, na hoe zanaka na ray aman-dreny na sy ny sisa be da be izay ilazantsika azy, miara-dia amin'i Jesosy ve ianao amin'izay rehetra ataonao? Aza adino fa isika na miara-dia amin'i Jesosy ary dia misase antsika foana, mihaza antsika foana, mikendry antsika foana ny fanaratsy, maika fa tsy miaraka amin'i Jesosy isika. Sa rehefa ao anaty douleur sy ao anatin'ny souffrance isika dia aingana be hoe aiza anao Jesosy, misy fehezao Andriamanitra izao, izay zavatra izay dia fisainana sy fieritreretana volen'ny demonia ao an-tsaintsika izay. Izay ny amin'iny hoe manao ahoana ny fifandraisanao amin'i Jesosy sy ny attitude anao par rapport amin'ny herin'ny filazoan-tsara. Zavatra tena mampanahelo amin'izy ity dia misy blessure sy suppression matanjaka be mihitsy ataon'ny demonia any anatin'ny fikendreny amina ankohonana, satria raha mandinika andreo victime isika dia misy hoe zoky zandry, cousin cousine, mpinamana akaika, mpirahalahy, ray aman-dreny zanaka. Mafy zany, tena mafy zany, mafy zany. Miresaka isika mampita mesazy fa mafy zany raha lasa ranam-bava, tena mafy, tena mafy. Izany zavatra izany tsisy very ao anatrehan'Andriamanitra satria misy aina voakasika ao. Ny aina dia an'Andriamanitra, ny demonia efa voatsara izy. Teo tsika ny resaka responsabilité, ny jirama, ny tsy jirama, ny mpanao suivi ny entana lany daty raha intoxication alimentaire le izy, ny chaîne be da be ny fampitohitohy na tonga ny fahasimana sy ny fahampitehana sy ny vono olona, satria tonga hatrany amin'ny fahafatesana mihitsy izy. Raha izay sous parenthèse hoe za tsy miteny hoe intoxication alimentaire, za tsy miaffirme zany eto hoe intoxication le izy na empoisonnement, satria ny fanadihadiana mbola tsy nivoaka ny valiny, na dia hoe efa tokony hivoaka ara, satria aty amin'ny tany mandrosa tokony hoe du jour au lendemain par rapport amin'ny élément rehetrarehetra izay scellé ny espace nakatona, ny sakafo, ny échantillon be da be amin'izany, tokony efa la hauteur an'izany raha hoe fanjakana maefa tsika koa ao anatin'ny monde ny intelligence artificielle, ao anatin'ny haifomba sy ny aux normes rehetrarehetra amin'izao vanim-potoana resantsika izao zany, tokony tsisy intsony zany hoe tsy misy takona natao tsy ho aseho, miafina natao tsy ho hita, raha tsy hoe misy afisanany ratsy hiavian'ny soa, fa za tsy miaffirme eto hoe tena hoe volo mihitsy hoe ny résultat ny ankety dia izao no verdict ao prononcé-tsika, satria misy zavatra tiatsika ho conserver tsika ao na misy enjeu tiatsika hatongavanao
mba tsy aviktimatsika ireo le tsika teneniko eto dia ireo manana ny fahefanany amin'izay manana ny voninahitra any amin'izay manana ny atony amin'izay satria izy ireo te conserver ny pouvoirany te conserver ny intérêtany ny volany ny fahefahany ny harenany message daholo zany pitaiko izany dia ny dikan'izay zany dia défaussena ilay enquête dia en entendant an'izay isika dia misy préparation bien montée tsara zany ho manina ao anatin'izany rehetrarehetra zany mialoha ny hiproclamena n'ilay verdict hoe izao no antony iny intoxication na iny empoisonnement iny afahana izany mitransformer tanteraka mihitsy an'ilay scénario mba tsy voatondro an'ireo izay manana intérêt ao ambadika no izy ireo hoe miaro ny pouvoirany miaro ny fahefany miaro ny intérêtany miaro ny voninahiny dia amin'izay fotoana izay rejetena amina antokon'olona anankiray izay tsy manana an'izay fahefana izay na ireo hita fa afaka anariana an'izay rihatra izay juste hoe hibouclena n'ilay enquête hibouclena amaranana n'ity seriana fahafatesana endrim-pahafatesana izay afafin'ny démonie ity isika dia en entendant an'izay zany isika dia ao anatiny hoe hamisy avisanany ratsy avian'ny soa daholo zany zavatra ambarantsika rehetra izany. Hatreto ary dia mamelahy teny anareo hoe grave de grave ny ora iainantsika amin'izao fotoana izao grave tena grave satria ao anatiny hoe endrim-pahafatesana be da be mihitsy manapaka eo amin'ny firenentsika malagasy isika. Izay ato dia manao appel foana mitsoka trompety foana mampanopin'Andriamanitra ny tena par rapport amin'ny message tokony ho zaraina sy ny fahatsapana ao anaty araka ny fampahitan'Andriamanitra sy ny soratra masina. Misy endrim-pahafatesana mifrappe à la porte ny firenena rehefa tena hoe loza miatra mihitsy mena. Karazam-pahafatesana rehetrarehetra zao dia menjera amin'ny malagasy araka ilay niteneniko teo hoe raha tsy maty voky maty noana maty ny tsindronatsy maty ny dia ao anatin'izany misy fanahin'olona be da be mivarina sy menjera any amin'ny fahafatesana sy ny fitomanina sy ny fikitrohanify ary izay mihitsy ilay tanjon'ny démonie milalao an'izay fahafatesana izay dia hitany hoe ao anaty fahalemena tanteraka ny firenena malagasy mianjaanja tanteraka satria tsy manapaka eto amin'ny firenena ny fanan'Andriamanitra tsy toa tsy manapaka eto amin'ny firenena ny sitrapon'Andriamanitra tsy manapaka eto amin'ny firenena ny herin'ny soratra masina ny hazo fijaliana Jesosy Kristy. Raha mivavaka dia ndrisy fa ity firenena ity manaja ay amin'ny molony ny fony kosa lavitra. Ny ankoatran'izay dia hoe misy ihany fivavahana fa spectacle sy resa-bola sy tsy te hiresaka an'izany intsony zavatra ohatrohatran'izany fa ilay intimité amin'Andriamanitra ilay fifandraisana lalina amin'Andriamanitra mampametra-panontaniana dia vokatr'izay dia mianjaanja araka ilay fanambarantsika tany ambony sasy teny nataontsika fampidirana mianjaanja ny firenena malagasy ny vahoaka malagasy dia ao anatin'izay hoe mianjaanja izay dia izay malemy rehetra izay victime tsy manana ny protection avy amin'Andriamanitra tsy toa dia mora ho an'ny démonie no misaisir azy misambotra azy mikendry azy manapatra aminy dia mampanahelo ny résultat misy fa sady efa ao anaty fahalemena isika ny endrim-pahafatesana maro isan-karazany izay fiaraha-miasa ny démonie amin'ireo manaiky iarahany miasa sady ireo manaiky iarahany miasa dia manana ny fahefana manana ny pouvoir manana ny vola manana ny atony mihitsy izay matsy tambiny izay ao anatin'ilay fiaraha-miasa ary mahazo toerana sy pouvoir tsara izy ao amin'izay fiaraha-miasa izay dia tena manapatra mihitsy ny démonie satria autoroute malalaka tsara ny lalana dia misy ny victime ao anatin'ilay endrim-pahafatesana be da be isa-karazany.
mampalahelo ny zavatra misy. Ka izany message izany dia zaraiko amintsika izany, tsy hoe famindro fiandrona be da be mantsy nareo no miteny hoe avelao andriam-piadanana ny maty ao anaty douleur ny famille sy ny sisa rehetrarehetra. Raha hijerena izany zavatra rehetrarehetra izany tsika dia tsy ho tafita ny message. Raha iaina sentiment sy émotion zany tsika, sentiment amendro fendro eto fotsiny tsika. Fa rehefa misy zavatra tokony ho lazaina sy ampitaina dia andao sika ilaza, surtout fandraisana andraikitra à la hauteur. Mialohan'ny ivadiako amin'ny zavatra ara-panahy dia zavatra misy dia hoe mamerina ny zavatra efa nolazaiko teto foana ny amin'ny herin'ny filazantsara ny hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly, toerany devoly fahavalonareo dia andositra anareo izy. Maninona no miteny an'izany? Indray sika ao anaty négligence, ao anatin'ny hoe mila miaina tanora izao hoe makatsy makaroa dia ohatran'ny hoe aleo andeha ho azy fotsiny izany ny fiainana. Fa verenako tsindriana foana hoe tsy mahefa na inona isika, surtout manoloana ny endrim-pahafatesana izay mikapoka eto amin'ny firenena raha tsy manana an' Jesosy. Teboka anankiray ngezabe izay. Ny teboka faharoa dia hoe mifampitohy amin'ilay hoe tsika ary moa manana an' Jesosy ataken'ny devoly maika hoe tsy manana an' Jesosy fa olon'olom-pona ity amin'ity zao tontolo ity, quel que soit ny bagagentsika sy ny maha olom-pirenena na manana valeur atsika eo anivon'ny fiarahamonina, na mpianatra ambony na tsy mpianatra ambony na olom-panjakana na tsy olom-panjakana na tsy fantatro. Fa ao anatin'izay contexte hoe izao tontolo izao izay, za tena miteny antsika mihitsy hoe tsy afaka andeha lavitra ihany koa isika, fa mianjaanja foana isika amin'ny asan'ny démonie ny asan'ny fanaratsy, surtout ny endrim-pahafatesana izay mifrappe à la porte, loza miatra mihitsy amin'ny ankonana sy ny firenena malagasy. Eny ary hiditra amin'ny resaka ara-panahy isika. Hiditra amin'ny resaka ara-panahy isika, ny teny aty hoe mifrappe à la porte ny endrim-pahafatesana. Mahatsiaro ny zanak'Israely misy fotoana ny fahafatesana ny s'associer tamin'ny pouvoir ny Farao. Nyteneniko teo zay hoe ny devoly rehefa miara-miasa izy dia manome tambiny, nanome tambiny amin'ny Farao ny démonie ary tao anatin'ny contrat fantatry ny devoly tsara fa Farao dia matanjaka, manana ny pouvoir, manana ny rehetrarehetra, dia tsy nisalasala ny démonie miara-miasa tamin'ny Farao satria izay no ahafahany manapatra ny zanak'Israely ao anatin'ny hoe zanak'Israely, préfiguran'ny zanak'Israely dia zanak'Andriamanitra, firenena, koa hoe firenena malagasy. Dia ny zavatra nisy isaorana ny tompo ary fampianarana ho antsika, izay no antony isaorako ny tompo Jesosy Kristy. Ny zanak'Israely dia nanana ny fifatorany tamin'Andriamanitra tsotoa tamin'ny alalan'ny mpisorona sy ny mpaminany Mosesy sy Arona, ary tamin'ny alalan'ny Torah nanana n'Andriamanitra tsotoa izy Yahweh Elohim, Andriamanitra tokana. Dia à partir an'izay hoe nanana ny fifandraisana tamin'Andriamanitra izay ny zanak'Israely dia nahazo ny protection divine ny amin'ny fandringanana ny amin'ny lamatoan'ny Israel rehetra. Inona moa no tiana ampitaina amintsika amin'izany? Ny zavatra ampitaiko amintsika dia hoe ny zanak'Israely nanana fifandraisana tamin'Andriamanitra kanefa mbola tao am-pon'ny démonie foana no hikendry ny vahoaka Hebreo tamin'ny alalan'ny fiara-miasa ny pouvoir ny mpanapaka tamin'izany dia i Farao sy ny mpiara-miasa taminy. Izay tranga izay mihitsy no tiako abordena amintsika hoe misy fiara-miasan'ny démonie amin'ny izay iaraha-miasa, dia ireo iarahan'ny miasa ireo manana fahefana, manana ny gloirany, manana ny pouvoirany, manana ny atoany.
de misy vahoaka, misy firenena exposé mianjaanja teo any teny hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly, toeriny devoly fahavalonareo de indositranareo izy. Fotoana zany izao manairako indray ny conscience atsika, efa manaitra foana ny pejy, manaitra foana ny tenanay, mampita mesazy amintsika. Aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Ndao tsika bebaka. Ndao hoe tsika eo anaty an'Andriamanitra tsy toy ity firenena ity. Manao appel foana izay na dia malgré ny appel anay miantsoantso any anefitra izay. De ho foana ny olona hoe Jesosy nilazany tsy navita an'iny, makatso makaroa hoe izay le hoe rejeter foana responsabilité isika amin'ny hafa. Fa androany zany de mamerina manipy mesazy amintsika foana hoe tsy mahefa na inona isika raha tsy miaraka amiko ianareo hoy Jesosy dia tsy hahefa na inona. De izao ny zavatra misy, au moins zany any anatanako antsika, ny fanentanako antsika de tahaka n'ilay tranga miaina ny firenena Hebreo. Zay zany no anentanako ny firenena malagasy. Andao tsika hisalie marina amin'Andriamanitra tsy toy, hiaina marina ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Andao atolotritsika amin'ny Jesosy ny ankohonantsika ny firenentsika. Zay ihany lala tokana sœur sy frère. Devoly fahavalonareo de merina tahaka ny lohana mitady izay arapany isanandro. Ary ny manao ny tena siblan'ny démonie satria io no minorirana io ny tena fahafinaretany ahafahany mivenger an'Andriamanitra satria miaina de avy amin'Andriamanitra de iny fanomezana avy amin'Andriamanitra iny mihitsy no alainy samboriny ropainy ny devoly tsy ho avy raha tsy hamono, handrava, handringana, hanampoizina, empoisonnement, intoxication, hanampoizina. Tsy ho avy ny devoly raha tsy zany. De ny atsika, ny fanahintsika no tena samboriny satria iny avy amin'Andriamanitra. De rehefa voasambotra n'iny azy, rehefa azony de trophée ho anazy ary fifaliana be ho azy. Fa kosa vazonsa de devoly dia mahademony azy dia frongeur izy, mamaly faty an'ilay nanjerana anazy tany an-danitra izy ao anatin'ny contexte hoe en rivalité amin'Andriamanitra izy. De izay zany no moyen ahafahany mamaly faty an'Andriamanitra satria izy aneo ho voatsara, ho idina any mandrakizay izy bientôt. De manao tous les moyens izy, mandrovitsy izy amin'ny hoe ataony izay amparary fo an'Andriamanitra. De isan'ny moyen izay tena hoe miazakazaka be mihitsy ny endrim-pahafatesana sy amin'izay hoe minorirana ny âme, surtout ny âme ny mpino. Satria ny âme amin'izao tontolo izao de efa anazy zay ao anatin'ny hoe mianjaanja. De isika mpino izay ihany koa ilay fampianaran'ny Baiboly anareo izay efa mijora mitandrema fa sao lavo. Ny afatra ara-panahy zany de hoe misy endrim-pahafatesana mifrape amin'ny ankohonana amin'ny firenena malagasy, tsy misy afa-tsy ny protection avy amin'Andriamanitra ihany satria de ho mitsita maso izy io. De ho mitsita maso. Raha ny vatantsika no entintsika miady hoe andao hanao madio be, andao karakaraina tsara ny sakafo, manao gant, manaraka norme ny trano fandraisam-bahiny sy ny sisa rehetra imposena ny règle de tout genre. D'ailleurs efa misy ny constitution sy sisa rehetra en place ny manam-pahefana, ny fanaraha-maso sy ny sisa rehetra. Ça vaut rien tout ça. Jereo fotsiny atsika inge manana fitsarany. Ny fitsarana ve mandeha amin'izay hoe etika ny hoe mpitsara izay. Tsika inge manana ny fiandrianam-pirenena, manana ny gendarmerie, manana général be da be, manana fitaovam-piadiana mahery vaika, manana n'izay lafiny rehetrarehetra hoe irassurena ny sécurité. Fa mahasakana ny endrim-pahafatesana be da be isan-karazany ve zany hoe ny tsindronantsy, ny zavatra ohatrohatran'izany sy ny tsy fantatro tsy haiko mifampitohy amin'izany ny kidnapping ny alatra voamaso. Mbola manapaka foana ny endrim-pahafatesana isan-karazany satria ilay système de mipetraka selon ny constitution, selon ny lalàna, selon ny isika mihetsika. Za tsy miteny hoe ratsy daholo ny zavatra rehetrarehetra zany. Andao anasa tanana rehefa miprépare sakafo, andao tsy ampiasa zavatra lany daty, makatso makaroa kanefa jereo fotsiny jirama. Fa ny antony zany rehetrarehetra zany dia misy zavatra efa
tapatapahan'ny démonisy zavatra efa déstabilisé ao anatin'ny montage bien rodé ao anatin'ny intelligence ny démonie amin'ny alalan'ny fiaraha-miasany amin'izay manaiky arahany miasa ary mahazo toerana zay le hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly toerony devoly fahavalonareo de andositranareo ka eto amin'ity resaka ara-panahy ity hoe tsindriky foana hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly misy fotoantsika ny teny hoe tsy mamelo ohatra zany mialatsina iresaka ty hoe ohatra hoe ty fitondrana ity raha nga tsy mamelo mihitsy tsisy zavatra vitany mihitsy makatsy makaroa raha ohatra raha zany tsy mamelo le fitondrana de hoe pourquoi izy mbola mitondra pourquoi izy napetraka teo pourquoi ny kena ny fipetrahana eo pourquoi nisy ny fifidianana maninona no vidiana nao ndray miteny hoe tsy lany fa tsy fantatro tsy haiko zay afaka ambara amin'izany rehetrarehetra de pourquoi raha ny kena ny zavatra tsy rariny sy tsy hitsina manome fitoerana ho an'ny devoly exemple anankiray izay fa za tsy miteny izay mitrangan'ny zavatra mihitsy ataoko parenthèse zay fa tsy manolo an'izan'iza ary za tsy te hiresaka politika mihitsy fa ao anatin'ilay hoe famisavisana ny ratsy avian'ny soa sika kanefa hoe raha mamisavisany ratsy ve sika de isy fiavian'ny soa ny soa de fiainana mandrakizay za tsy ao anatin'ilay teny ohatr' zany mahafatsika manana ny soa fa ny relation amb Jesosy Kristy ka amaranako an'ity resaka ara-panahy ity de hoe à la hauteur ave isika aza manome fitoerana ho an'ny devoly toerony devoly fahavalonareo de andositranareo izy ohatra hoe tapaka foana ny jiro de misy tompona andraikitra any amin'izany manaiky any amin'izany sika ave sa tsy manaiky aza manome fitoerana ho an'ny devoly toerony devoly fahavalonareo de andositranareo izy paritaka ny entana lany daty ohatra daholo zany zavatra resahako zany manaiky an'izany ve tsika aza manome fitoerana ho an'ny devoly toerony devoly fahavalonareo de andositranareo izy misy endrim-pahafatesana be da be isan-karazany aza manome fitoerana ho an'ny devoly toerony devoly fahavalonareo de andositranareo izy système corrompu ny zavatra rehetrarehetra tsisy mandeha amin'ny laoniny mihitsy verevitra isika aza manome fitoerana ho an'ny devoly toerony devoly fahavalonareo de andositranareo izy za zany manentana antsika mihitsy hoe miainga amin'ny isam-batan'olona mihitsy aloha izy io sa ve isubira fotsiny sika hoe sao de gagazo na tsy gagazo na ny fiainako ihany nataoko ao anatin'ny individualisme sy ny zavatra ohatrohatran'izany sy rehefa tena hoe chargé be sika ao anatin'ny frustration sy ny zavatra mitambesaka amintsika be da be isan-karazany ny endrim-pahafatesana dia manary any amin'ny fampidinako any amin'ny spectacle mampandeha fitombe na any amin'ny tapolaka glady any amin'ny zavatra ohatrohatran'izany au lieu de hoe andao anatin'Andriamanitra hivavaka hibebaka message foana izay ampitaiko zay ato amin'ity tapany faharoa ara-panahy ity mampita message amintsika isika tsy mitolona amin'ny nofo-mandra mpanjaka an'izao fahamaizina izao no adversaire-ntsika efa teneniko eto foana zany fahamarinana ara-baiboly zany ary mampita message ny amin'izany foana tsy mitolona amin'ny nofo-mandra isika fa na ratsy eny amin'ny rivotra eny amin'ny invisible legiony manapaka eny amin'ny atmosfera eny amin'ny univers eny amin'ny invisible ny adversaire-ntsika dia tsy maintsy Jesosy Kristy ao amin'ny tontolo ara-panahy no ahafahantsika mety amin'izany message zany ampitaiko anao zany miandoha amin'ny fibebahana fandroran-tena de rehefa manolo tena isika de manomboka eo amin'izay hoe nanolo tena izay isika de ao amin'Andriamanitra ny fiahiana sy ny fisahanana ny momba antsika rehetra zay no message mba ampitaiko amin'ity resaka intoxication sa empoisonnement alimentaire ity ankoatran'izay dia on n'est jamais à l'abri isika de mianjanja ity amin'ity zao tontolo zao ity aza matoky nizaniza ho ny soratra masina aza matoky nizaniza tsy maninona mihitsy manaova ohatrana izay hitanao na ny famille na nizaniza adversaire daholo tsy maninona nalazain'ny olona fa misy fahafoazana ara-tsaina raha ianao fa ao anatin'ny tany miady isika izao ao anatin'ny survie ao anatin'ny
laportany ikanan-doha isika eo akanjany eo amin'ilay kanja terre de bataille entre le bien et le mal. Ety amin'ity zao tontolo zao ity no ahitanareo fahoriana. Eto amin'ity Madagasikara ity no ahitanareo fahoriana. Za zany mahita endri-javatra ohatran'izao hoe sanatria ve dia efa miaina ny afo be i Madagasikara, sanatria ve efa miaina ny fitomaniana sy ny fikotrohana nify i Madagasikara, sanatria ve efa miaina an'izany fiaina tsy hita izany ny malagasy. Dia izany mirassuré anao mbola misy ny échappatoire. Esory izay hoe mot échappatoire izay satria lasa ohatry ny hoe issue de secours, fa za miteny anao hoe mbola misy ny fanantenana Jesosy Kristy. Zay dia mirary soantsika rehetra mamerina mampita ny teny fampionana amin'ny fianakaviany manamanjo rehetra ary mitondra mbavaka manokana mampahery manokana an'ireo izay miady amin'ny fahafatesana. Tianao Jesosy zarazarao ny mesazy ary ihany koa raha nisy fantatrao hoe natsapanao hoe nakasika anao tao anatin'izany fizarana izany manolora tena ho an'i Jesosy Kristy. Tianao Jesosy, raha soantsika rehetra. Veloma tompoko.